vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofen'ny fifaliana antrano no iarabako atsika menakavy ndray mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoana ny mahafinaritra dia mahafinaritra ity mafaly arindray ny miaona amintsika menakavy ary fampizara amintsika ny sitrapo n'Andriamanitra sy ny fahamarinana ara-baiboly rehetrarehetra mbola hianatra tsika amin'ny herinandro ity mahakasika ny hoe fahendrena sy fahazava-tsaina ny fahendrena sy fahiratan-tsaina tena nisy famangin'Andriamanitra lehibe mihitsy ry havana izay mahazava-dehibe ny hoe fananana fahendrena amin'ny fiainana raha oharina amin'ny hoe fananana vola amin'ny karena ampianatra mielabelatra momba an'izay amin'ny tian'io ity satria itsika moa zany tsara foana ny manamarika fa isaky ny hoe misy fotoana atao zany isan-kerinandro eto amin'ny télé na amin'ny radio dia iny ihany koa vavaka ho ataontsika ny asabotsy ary dia amin'ny asabotsy ho avy izao dia tena iresaka momba an'izay fahendrena fahazava-tsaina fangatana fahendrena zay tsika ary mbola indrindrandrindra miresaka momba ny fo androany dia resaka momba ny atao fahatezerana satria tafiditra ao anatin'ny fahendrena ny fahaizana mifie ny fahatezerana ny fahaizanao maîtriser na micontrôler ny fahatezeranao tena mpianatra momba an'izay satria manimba zavatra be dia be ny fahatezerana eo amin'ny fiainana ndao aloha hivavaka tsika mialohan'ny idiratsika ho amin'ny famakina ny tenin'ny tompo misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao ary mahatoky fa androany Jesosy dia mpianatra anay ianao anoro lalana anay ianao ampianatra anay izay tokony ho fantatrizay ampianatra anay izay lalana tokony hizoranay mitenena tompo sokafa ny vava amin'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen araky ny teneniko teo dia mpianatra momba ny izay mazava-dehibe no fahendrena zay andao amaky tenin'ny tompontsika atao ampitoroteny toko fasivy mpitoroteny toko fasivy andininy fahenina amby folo manao hoe koa hoy aho aleo fahendrena tozay hery kanjo amavona ny fahendren'ny malahelo ary ny teniny tsy mba henona atao amin'ny mpitoroteny toko fasivy andininy fahavalo amby folo ovakitsika daholo ireo tenin'Andriamanitra ireo aleo fahendrena tozay fiadiana ary ny mpanota iray mahasimba ny averiko andiny fahavalo amby folo aleo fahendrena tozay fiadiana ary ny mpanota iray mahasimba ny soa be averiko vakina dia orena re tsara le izy andininy fahenina amby folo fafita amby folo ary fahavalo amby folo koa hoy izao aleo fahendrena tozay hery kanjo amavona ny fahendren'ny malahelo ary ny teniny tsy mba henona andininy fafita amby folo ny teniny endry izay ray amangingina dia mahery noho ny fitrerony zay mpanapaka dala andininy fahavalo amby folo mpitoroteny toko fasivy andininy fahavalo amby folo aleo fahendrena tozay fiadiana
ary mpanota iray mahasimba ny soa be. Araky ny teniko teo dia ampianatra momba ny fifehezana ny fahatezerana fa tena tsy kotsindrina aloha ty zavatra resan'ny baiboly ty hoe aleo fahendrena toy zay hery. Ny mampiazakazaka ny olona rehetrarehetra ry havana de vola, satria no heverin'ny olona fa ny vola no hery manova zavatra be da be eto ambonin'ny tany. Ny mampiazakazaka ny olona rehetrarehetra de diplôma, satria ny ao an-tsain'ny olona de rehefa manana diplôma ianao sy be diplôma de mora mahita asa ary tsara karama indrindrandrindra tsika ty ampitany ranomasina ty de zany no hiazakazan'ny olona ty ampitany ranomasina ary aty ampitany ranomasina ty a Frantsa ty Eropa tena miteny diplôma aty amintsika Madagasikara no hoe ndraindray anao na be diplôma ara sosoan'ny mpanao politika ianao, sosoan'ny olona mahitahita ianao de fa tsy tafa ianao aty. Fa ny aty amintsika ty ampitany ranomasina ty tena miteny diplôma ary araka ny diplômanao, arakaraka ny diplômanao no abetsahany karamanao ary de miazakazaka ny olona azo diplôma. Ny zavatra hiazakazahan'ny olona dia bika amanendriky atsara tare, satria no heverina fa rehefa tsara tare anao de mahazo vady tsara ihany koa, mahazo vady bogosy ihany koa, mahazo vady mpanan-karena ihany koa. Ny azakazahan'ny olona de hery manana tsena, manana varotra, manana an'izao rehetrarehetra zao a dia lay tsena ny heriko, ny orinasa ny heriko, ny zasosozao ny heriko sy ny sisa. De izany no ezakezahan'ny olona rehetrarehetra am'izao vanim-potoana izao, hery, vola, asa, karamatsara, de ho any an-dafy, bogosité, atsara tare, zany no ezakezahan'ny olona. Manao politika mba ho tafita sy mahitahita, mba akaiky mpitondra, rehefa akaiky mpitondra de tena tsy maintsy misokatra daholo ny lalana. Izany no hiazakazahan'ny olona maro, izany no hiazakazahan'ny olona maro. Fa i Solomon, ilay mpanjaka na intantana indrindra, ilay mpanjaka anisan'ny ela velona indrindra, ilay mpanjaka anisan'ny tena nitatana ny zanak'Israely tao anatin'ny filaminana, tao anatin'ny fiadanana, de nahatsapa fa tsy miaramila ny zava-dehibe, tsy fananana vola mikarena ny zava-dehibe, tsy bika amanendrika ny zava-dehibe. Any amin'ny boky Noabolana any ary izy de niteny mihitsy hoe ny vehivavy tsara tare nefa tsy manam-pahendrena zay de tahaky ny kavim-bolamena eny amin'ny orikosoa. I Solomon de natsapa an'izany mihitsy, na de misy olona tsara tare manja be ohatry ny ahoana kanefa tsy manana fahendrena de tahaky ny kavim-bolamena eny amin'ny orikosoa. I Solomon anisan'le mpanjaka tena nikoizan'izao tontolo izao tamina fitantanana. De zavatra anankiray ihany no tena nitenen'ny Solomon de ozy izy hoe aleo fahendrena toy zay hery. Ozy izy ety amin'ny toko andiny fito amby folo, ny tenin'ny endry zay ray mangingina de mahery no fitrery ny mpanapaka dala. Andiny fahavalo amby folo tozy izy aleo fahendrena toy zay fiadina. I Solomon nalay tompony fitaovam-piadina tam'zatra, nanana miaramila, nanana fitaovam-piadina raitra afaka mifanenjana sy miady am'izao tontolo zao, mifaninana amin'ny firenena adversaire no nahavita ny teny fa aleo fahendrena toy zay fiadina. Ny an'ny olona de ozy izy hoe raha manana basy tsika, manana fitaovam-piadina tsika, afaka mampiororony olona tsika, tsy azo nizaniza ampiororony tsika, rehefa mahalala ny ray aniny tsika, mahalala ny ministry ny zao, ministry ny filaminam-bahoaka, ministry ny sisa, mahalala ny ministry ny fitsarana, milamina raha vao mahalala ny ministry ianao. Fa i Solomon de natsapa aleo fahendrena toy zay fiadina, toy zay fitaovam-piadina. Nahatsapa Solomon fa matanjaka lavitra noho ny vola ny fahendrena, matanjaka lavitra noho ny fitaovam-piadina, matanjaka lavitra noho ny fahalalana olona ny fahendrena. Ny azakazahantsika nefa de zao, vola ny azakazahan'ny olona, arena ny azakazahan'ny olona, hery ny azakazahan'ny olona, fitaovam-piadina ny azakazahan'ny olona. Ary zay ngely izy riapany indrindrandrindra rapino ianao no manaraka an'ity fandarana ty raha tena pino
de meko anao ny antony tsy azahoanao valim-bavaka, meko anao ny antony tsy azahoanao valim-bavaka, satria ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra ny zavatra important amin'Andriamanitra de tsy ianao anam-bola fe ianao anam-pahendrena. Zany ry havana ho atsika pino ny resako eto, fa raha olona tsy mivavaka mihaino an'ity fandarako ity de tsy izay no mahatonga ny baiboly miteny hoe ny fahendren'Andriamanitra de fahadalana ho an'izao tontolo zao. Raha olona tsy mivavaka mihaino an'ity fandarako ity de ho lazainy olona mitapitsika eto, lazainy olona adala misy fahavoazana amin'ny fivavahana raha olona tsy mivavaka. Fa raha tena zanak'Andriamanitra ianao de manome anao ny antony hoe inona ny antony tsy hamalian'Andriamanitra vavaka atsika, tsy hanomezan'Andriamanitra fitahiana arabolanao, tsy hanomezan'Andriamanitra atonao zavatra angatanao. Tsotra le antony, ny mamaky an'Andriamanitra tsy lay angatahanao fa ny mamaky an'Andriamanitra ianao anana fahendrena aloha, ianao anana fahendrena aloha. Satria raha mangataka vola ianao kanefa tsy manam-pahendrena de iny vola iny no entinao any amin'ny adalana, oentinao amina vehivavy, oentinao isoritoka, oentinao anadala zanak'olona tsy ampy taona. Iny vola iny no entinao amina faratsy toetra, oentinao any amin'ny bara. Rehefa tsy manam-pahendrena ianao de iny vola iny ny anindritsindrinao ny havanao, iny entinao irehareana. Iny vola iny no entinao aminona olona. Noho izany tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao anam-bola nefa tsy manam-pahendrena. Tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao lasa olona ambony. Izany no iazakazahany mpivavaka, eto mivavaka paster mba atsangana orinasa, eto mambavaka mba ho tsara karama, eto mambavaka mba azo diplôma. Tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao feno diplôma antranonao nefa ianao tsy manam-pahendrena. Satria hanimbanao ireo karazana diplôma nananao reo, hanimbanao reo raha nananao karazana diplôma nefa tsy misy fahendrena de manimbanao io, animbanao io. Ny mahery tsy mody tsy ela velona ho zay zany fitentsika malagasy, ny mahery tsy mody tsy ela velona. Ilainao ny hery kanefa raha manana hery ianao nefa tsisy fahendrena. Nahita zalahy ohatr'izay za taloha tany Andravoahangy tao, teny Andravoahangy teny, misetrasetra zany zalahy zany, misetrasetra. Rehefa mamimamo izy moa mpivarokena, mpivarokena de matahotra azy daholo ny olona rehetra rehefa mamimamo izy, satria tsy vita mampiasa sandry izy fa mampiasa antsy, ary aderaderany eny ny antsy de mandositra daholo ny olona rehetrarehetra, mandositra azy daholo ny olona rehetrarehetra satria manana hery izy, ary izy matanjaka de matahotra azy ny olona rehetra, ary izy manontany mihitsy izy amin'ny mahery, manana hery izy. Ndray andro izy mamimamo izy ndray andro de nisy tovolahy zay, tovolahy mpanao boxe zay, boxeur zay, mamimamo izy de manao an'le mazatra le manindritsindry sy le manontany izy amin'ny mahery. De narahany le zalahy boxeur, viela ozy izy raha iady amiko. De le zalahy boxeur efa miteny, tsy miady aminao raha zoko fa mipetraha ianao, mipetraha tsara fa za tsy miady aminao. Viela ty elandray tsy maintsy resiko elandro any, ela tsy maintsy peko elandro any mavela. De efa nandositra le zalahy hoe loha anderanga fa za tsy miady aminao fa mbola narahany any. Mipetafany le zalahy totondro indroa ka le zalahy boxeur, mipetafany totondro indroa, tonga de nitarapiko nenjera ary tsy tafarina, tonga de torana, tonga ny havany avy any nanarina azy teo, nanangana azy teo, efa nitolila amin'ny fandehany. Andro vitsivitsy taorinany iny, volana vitsivitsy tsy tazana tsony izy, tsy tazana teny atsena tsony. Ny fiverenany tazana afaka volana vitsivitsy izy de miverina teny atsena, efa mitongilana, tongilana ohatran'ireny olona pozin'olona tapaka lalan-draha reny, sady ny anay kely no reraka ny tsy afa niasa intsony no mitongilana ohatran'ireny tapaka lalan-draha reny. Manana hery, natanjaka, mahay miady fa tsisy fahendrena. Volana vitsivitsy taorinany iny ny poandra fahafatesana, vitany tantara. Le zavatra iazakazahantsika io ry havana, ny zavatra tedavitsika io rehefa tsisy fahendrena io zéro io nul io, zéro io
miazakazaka ianao atanjaka be miazakazaka ianao ahery be miazakazaka ianao ny herinao no entinao ireriana eraky ny olona anindrina olona tsondromin'ny olona amin'ny antsy ianao pozin'ny olona ianao nahita lehilahy anankiray zay a be diplôma be io lehilahy io nianatra 5 taona tany an-dafy 5 taona mahery nianatra tany an-dafy nanana karazana diplôma ary tena nanana spécialité tena nikoizana mihitsy ary nilain'ny gouvernement malagasy nilain'ny gouvernement malagasy teto Madagasikara mihitsy nila azy hoe na ohatrina karaha manao de ilaina miasa eto Madagasikara ianao tam'izany fotoana zany fa ny gouvernement ipehy karaha manao fa ilaina ianao mirehare izy ampiasana ataony elahy daholo ny olona rehetrarehetra na antoda io na tanora io ataony elahy zaly ty miatodo ato a zaly ty manapaizana ato a filoham-pirenena mihitsy le ty miantso a zaly ty ny tena zao a ny anlitsa amin'ny poste politika zaly ty ny tena zao sady manambany rehefa mamimamy iny manambany ka be diplôma de misy olona ihany manaky tsindritsindriny na manaky ny tsindritsindriny ao de misy olona manaiky fa misy olona tsy nanaiky netany zala sotro toka ny sotro labera ndray andro nasindra lapozina ny laberany hoaniny nasiny namampoziny iny nandeha nody iny efa mibataina fotsiny nandeha nody de ny fianakaviana mieritseritra hoe ohatran'ireny efa mahazatra reny hoe ndefa mahazatra zany hoe indray fa tonga anany mody de mamindray mamy labera ndray de zay ny ohatsain'ny fagny fianakaviana hoe efa le mamy mahazatra kanjo natory ny alina iny tsy mifotsony ny maraina le zala io mpilehan'ny fianakaviana io ny tanjaky ny fianakaviana be diplôma fa tsisy fahendrena tsy ela velona zany mahatonga ana miteny amina raha pino ianao mijerany ty fandarany ty raha tena pino tsy le zavatra ilainao io ny tena mamaiky tsy le zavatra irinao io ny tena mamaiky mila vola mila vady a mila zao a mila rena mila trano a mila asa tsy io ny mamaiky an'Andriamanitra fahendrena aloha ny mamaiky an'Andriamanitra fahendrena aloha ny rehefa nananao ny fahendrena de amin'ny alalan'ny fahendrena nananao no azahoanao misintona ny zavatra rehetrarehetra misintona ny zavatra rehetra ao ambadiky ny fanananao fahendrena no mora azahoanao ny vola azahoanao ny arena azahoanao ny diplôma azahoanao ny zavatra iriny zao tontolo zao matombo tantaranao am'izany ingiza de zavatra iainako an'izany ny zavatra iainako an'izany ny atompoko tsy miady voninahitra am' Jesosy zany amin'Andriamanitra zany tompo mba ataovy pastera malaza ataovy pastera mahomby a ataovy pastera anina zao a ataovy pastera be voninahitra za tsy mba mitady an'izany tsy mitady ny zavatra angatahako amin'Andriamanitra hatram'izany mbola tanora hatram'izany mbola 17 ans 18 ans 20 ans zavatra angatahako amin'ny tompo andro manalina ome fahendrena tompo ome fahendrena amin'ny fahatandroko ome fahendrena hatramin'ny andro antsika miresaka zao mbola mangataka fahendrena za tsy mangataka laza tsy mangataka voninahitra tsy mangataka rena za tsy mbola nangataka vola tamin'i Jesosy zany hoe tompo omeo vola amina miliara omeo trano be a omeo tomobila tsy mbola nangataka tamin'i Jesosy an'izany a hatramina olombelona fa zany efa manana an'izany omen'Andriamanitra an'izany na tsy nangataka ary satria ao ambadiky ny fahendrena no azahoanao ny zavatra rehetrarehetra ao ambadiky ny fahendrena ny azahoanao ny zavatra rehetra za tsy mba mangataka ny zavatra ilain'ny olona za tsy mangataka an'izany hoe tompo ataovy be da be olona ataovy be da be olona tampingonako hivavaka tampingonako tsy mbola nangataka an'izany ataovy be da be olona Jesosy tsy nambola nangataka an'izany a fahendrena ny angatahako ary amin'ny alalan'ny fahendrena omen'Andriamanitra no afahako mitona olona ao am' Jesosy amin'ny alalan'ny fahendrena omen'Andriamanitra no afahako misintona olona nompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena omen'Andriamanitra no misintona rena vola omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena zay omen'Andriamanitra no afahako misintona zavatra ilaiko fiainana zany na tonga ny mpitory-teny namerimberina hoe aleo fahendrena tozaiky ny teny ny endry zay raha eo mangirina de mahery no ny fitrery ny mpanapaka dala
ny tenin'ny sendry zay reo manginginy de mahery lavitra no ny fitsery ny mpanapaka daly zany patron zany directeur zany président de la république zany premier ministre zany ministre zany olona mitana toerana ambony zany hoe mpanapaka zany olona mana fahefana zany olona manana fahefana tika zany mpanapaka zany filohana fototany maire zany bena district zany ny atao olona mpanapaka zany ny atao olona manana fahefana zany fa ozy ny baiboly hoe ny tenin'ny sendry manginginy zany hoe ny endry rehefa miteny somary milamina manginginy milamina tsara fa matanjaka lavitra no le olona mpanapaka le directeur be iny mpanapaka mitero aby raha ty tsy malala tsy mahafantatry tsy malala vonina tena le mireretsy le tsy le mampatahotra sy mampiroreny ny tena ny tenin'ny sendry ao amin'ny manginginy ny feo na de mangingina azy ny feo na de tsy de tena amin'ny tserina izy na de malefaka raha ny fitondrany resy de mahery lavitra no ny feo anaty zay tsy matahotra an'Andriamanitra mahery lavitra no ny feoana général zay tsy matahotra an'Andriamanitra ny feoana olona manana fahendrena ilaina ny manana fahendrena ilaina ny manana fahendrena ilaina ny mangataka fahendrena raha lasiana vavy malala betsaka ny mpino no tsy manam-pahendrena nefa mangataka zavatra be amin'ny tompo ianao mangataka moto tompo meo le moto matanjaka reny tompo etiko ivavake le matanjaka be le tena midepasipasy reny ahoana mory riavana malala ny anomezan'Andriamanitra tompony fahendrena tompony fahalalana Andriamanitra mahery an-tsainanao ahoana moa ny anomezany ianao moto matanjaka de matanjaka nefa ianao olona tsy manana fahendrena kory mitondra ny moto eo nefa ianao zanak'Andriamanitra ko raha tsy Andriamanitra misavy ianao izy tiako raha ozy izy Andriamanitra de ho am'saviako ty zanako ty enao aza riavana ray aman-dreny be io mahalala ny atao any zanakao fantatrao tsara ny arovana ny zanakao raha fantatrao fa heritaona ny zanakao zaza heritaona sy tapany tsy omenao lamina zany izy hoe ino lamina aingana andana milalao lamina dana aingana milalao lamina de ino ny gaz fatana gaz andana apreheto zaza roa taona saidy mampirehetra fatana gaz tsy hanao an'izany ianao satria olona mandinika sy misaina ianao tsy ampilalao afo ny zanakao mihitsy ianao hoe io ny afona labizidy andana etaony amin'ny tranonareo de ataovy eo amin'ny lay fantatrao fa mety andoro ny zanakao zany ary mety andoro ny trano sy andoro ny lay tsy ampanao any zanakao mihitsy ianao manao hoe io misy rano mangotraka eo ambony latabatra dozy ianao ndana maka dite ao zanakao roa taona sy tapany ndana maka dite amin'io rano mangotraka io aleva ndana maka fantatrao tsara fa mbola tsy compétent am'zany ny zanakao tsy mahay an'zany ny zanakao de miaro ny zanakao ianao satria tsy mbola manana fahalalana am'zany izy tsy manana fahendrena momba ny afo tsy mahay resaka rano mangotraka zany tsy mahay an'zany izy tsy mahay milalao lamina zany ny zanakao no zany tsy menao lamina izy ahoana moa no angatahanao amin'Andriamanitra me moto be atompo nefa hitan'Andriamanitra zao na fa olona zaza mbola tsy ampy fahendrena tsy ampy fahalalana tsy ampy saina de tsy azonao le moto de ozy ianao ny tompo ianao mba miangatra mihitsy ianao tompo mba nangataka moto fa tsy momenao tsy hoe tsy momen'Andriamanitra tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra anao fa Andriamanitra de Andriamanitra misaina Andriamanitra mandinika de fahendrena aloha ny ilaina nananao ilaina hitany aloha ianao manam-pahendrena voameny anao ny moto de zany no mahatonga ny hoe tesiten'Andriamanitra tia moto ratsiratsy aloha ianao melohany anomezany ianao moto tsara be melohany anomezany ianao tomobile tsara
ahoana moriavana ny anomezan'andriamanitra anao V8 sy 4x4 raha mandeha be reny sy BMW le matanjaka be reny amin'ny fomba ahoana no anomezan'andriamanitra anao V8 sy Mercedes sy reny le BMW matanjaka be tomobile tsara be reny nefa mitondra 405 efa reraka io ary anao 405 efa reraka tsy manam-pahendrena dépassenao daholo zay alohanao ary tsy mifidy lalana idépassena ianao ny tompo miaro anao fotsiny tsy mahafaty anareo menakavy ao anaty toronao ny tompo efa miaro anao fotsiny miaro anao ny tompo mba hahatonga anao tsy ho faty ao anaty toronao ao anaty toronao ianao no midépasse nefa ny tomobilinao tomobile reraka io tsapatsapainao daholo daholo ny tomobilin'olona rehetrarehetra eny anany de ianao nefa mangataka tompo meo an'le tena raitra Andriamanitra endry ny Andriamanitra ao ary raha tena zanany ianao ka tena zanak'Andriamanitra de tsy hanapozina anao am'izany izy tsy hanapozina anao am'izany mangataka ianao tompo meo miliara tompo mba meo miliara ataonao inona miliara ataonao inona mijery anao ary izy eto mitatana 10 alina tsy hainao mitatana 10 alina vo manana 10 alina ianao manana rahetsy tapitra tsindritsindrinao dolidolo ny olona rehetra manana rahetsy ianao de fa dininao Andriamanitra fa any amin'ny tsakina labera divay tsaky toka vidina daholo masikita brochette vidina dolidolo ny grillade rehetrarehetra nefa rahetsy no anananao tsy mba mahay mandanjalanja hoe ity rahetsy ity de andoavako trosan'olona aloha de andaminako ato de andoavako kely an'ity de mba miafiafy aloha fa vao mahazo vola tonga de dedaka vao mahazo vola tonga de dedaka de amin'ny fomba hoana ny anomezan'Andriamanitra anao 20 millions amin'ny fomba hoana ny anomezan'Andriamanitra anao 10 millions ka raha makelinao 2 millions 5 io azy tsy hainao mitatana an'io 2 millions 5 io vao mahazo vola de revy vao mahazo vola de lamody vao mahazo vola de va ny telefônina raitra be nefa nkely karama nefa telefônina raitra be amin'ny fomba hoana ny anomezan'Andriamanitra anao 20 millions nefa 2 millions 5 aza karamanao tsy hainao no mitatana azy tsy hainao no mify azy zany angely izy ry zanak'Andriamanitra isany fahendrena aloha vohery fahendrena aloha vovola fahendrena aloha vovoninahitra fahendrena aloha voasa fahendrena aloha vovady maiky ianao tompo meo vady a matoy ianao mbola tsy nahazo vady mandini tena na lehilahy na vehivavy mandini tena fa ataonao ahoana no hiaraka amin'ny olona tsy fantatra ho anambady ianao ifampitatana aminao mandrakizay nefa na ianao ary tsy manam-pahendrena na ny tenanao ary tsy hainao no mifehy azy na ny tenanao ary ange tsy hainao no mifehy azy tsy hainao no mitondra teny tsy hainao mitondra tena nefa ianao rery maika fa miampinamana miampivady tsy vao maika isaviritaka io ary ianao tsy manambady miady aman'olona rehetrarehetra io miady amin'ny zokinao vavy miady amin'ny zandronao faralahy miady ary tapitra miady aminao ny eo ambony ny ato ambany miady anany miady nefa samy manana ny tranony maika fa raha iray fandrina amina olona ao ary zay no mbola tsy amezan'Andriamanitra anao vady aza de diso mametsy ny olona foana ndraindray mako tsika zany mametsy ny olona foana hoe mametsy ny olona foana hoe tena maninona ry any tsy mahazo vady de mametsiny an'Andriamanitra dinio aloha ny tenanao fa sao de olona tsy manam-pahendrena tsara bika fa tsy manam-pahendrena tsara tare fa tsy manam-pahendrena manjakely fa tsy manam-pahendrena sao de zay le tsy fahendrenao zay no tsy azahoanao vady zany ny an'ny olona mamaky azy hitambavaka mba hazo vady mialohany ametra ampastera-nao tanana ka hitondrana mambavaka anao sy tsofa ampastera rano anao hazo vady de ny olo ny tenanao manam-pahendrena sa tsy manam-pahendrena fa tsy mora za mitondra vady ary tsy mora ny mitondra zanaka tsy mora ny mitondra vady ary tsy mora ny miteraka zany tompoko no anisan'ny olana mampahatra ny firenena malagasy zany no anisan'ny olana mampahatra ny firenena malagasy be loatra ny manambady de be koa no misarabady de betsaka koa ny miteraka tsy manambady betsaka ny miteraka tsy manambady
safe misy lehilahy anankiray manambady telo manambady efatra ny ray am'ireo vehivavy rehetrarehetra terahany roa terahany ray terahany telo de feno zanany eraky ny tapitanàna izy rery any de vehivavy feno reto teraka tsy manambady rehefa miteraka tsy manambady tsisy asa tsisy nininy zany ingeny mampalahelo feven'ny filazan'ny olona sasany reny le mpanenjika fivavahany reny ny secte ny mampahantra ny olona ny secte ny mampahantra ny olona fivavahana ve na bevoka tsy nanambady ianao na mpiteraka tsy nanambady ianao fivavahana ve na tonga anao manala zazy isaky mety pastera Ertina ny toroterin'ny pastera Ertina zany nampahantra anao na tonga mivadinao mamilava de na tonga vadinao sitaka taminao de na tonga vadinao niala taminao sady ny fitenin'ny olona ny fivavahana ny mampahantra ny malagasy be da be ny fivavahana isaky ny elakelatra fivavahan'ny pastera Ertina mahatonga anao tsy mety mahita asa ny fivavahan'ny pastera Ertina mahatonga vadinao vao mahazo karama de mitsofoka any amin'ny bara de zara raha misy ny apahefatry ny karamanao tsitsy ny tonga any aminao fivavahan'ny secte ny manendaka eraky ny reny mpanendaka sy mpangary potsitsaky ny lalany reny ny fivavahan'ny pastera Ertina ny mahatonga ny asanjolo sy ny asana dahalo any ambanivohatra ny fivavahan'ny pastera Ertina no manondrana volamena tsokosoko eny vato ka mahatonga ny firenena mantra fivavahan'ny pastera mahatonga reto mpanao politika reto mangoroka reny mpanao politika sy ny kolikoly any amin'ny fitsarana any amin'ny domaine fivavahan'ny pastera ny mampahantra olona zany ny filazan'ny olona azafady fa mahitsy amin'ny teny antsika rehefa tsy manam-pahendreny ianao tompoko de potika ianao rehefa tsy manam-pahendreny ianao de potika ka ianao manana olana momba fiainam-pitiavana tsy mety manambady io aza maky hitady vady aza maky amina lelana vehivavy fa dinio aloha fiainanao fa ianao rery io ara tsy manam-pahendrena sahirana mitondra ny tenanao maika fa isy olona hiaraka aminao fahendrena aloha vao vady ry havana zany ny mahatonga atsika mampianatra momba nyty fahendrena ity fa tena ilaina eo amin'ny fiainana ray manontolo tompoko ilaina ny fahazavatsaina sabotsy ho avy zao 29 avril amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vaon'oloko eto Tamatavy indrindrindrindra de eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko eto amin'ny Paradise teo aloha ampitany bazary may Akiriry eto Mangarano no anatanterantsika ny fotoana io miaraka amin'ny pastera Ertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetra eto Tamatavy veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asy